Mbola ao anatin'ny fotoana fandinihana sy fitadiavam-baolana amin'ny fivoahana amin'ny krizy hatrany moa isika amin'izao fotoana izao. Mandray ireo vondrona sy antoko politika eto amin'ny firenenetsika ara moa ny iraky ny SADC ary tamin'ity androany ity dia ny vondrona politika lezas no noraisin'ny SADC ny ako ny fiainana teo amin'ny rontotary no entina amintsika atao anatin'ity sary manaraka izy. Fandinihana ny raharaha politika eto Madagasikara ary indrindra ny manodidina ny fifidianana sy ny fivoahana amin'ny krizy no niompanan'ny dinika izay niarahan'ny vondrona politika lezas tamin'ny parlementaire SADC araka ny tatitra nataon'Andriamatoa vonaitry Jean. Araka ny tatitra hatrany dia anisan'ny resahan'ny lezas tamin'ny parlementan'ny SADC fa manohana nisy ny fifidianana izy ireo ary nasian'izy ireo tsindrim-peo manokana ny momba ny famitsorakeloko. Famitsorakeloko izay nambarany vonaitry Jean fa nanelingely azy ireo ary nanatara ny fivoriana andraisana fanapahan-kevitra momba ny fifidianana. Nosoritan'ny lezas ihany koa fa mbola misy olona anarivo ny voakasika ary miandry famitsorakeloko ary tokony afainganana ny fanomezan'izany. Mikasika ny famahanana ny krizy indray dia anisan'ny tondrahan'ny lezas fanakianana ny fomba fiasan'ny fahefana mpanatateraka ao amin'ny SADC momba ny famahanana ny krizy eto Madagasikara. Ka nokian'ny lezas manokana moa ny fanomanana ny fivoriana teo amin'ny filoha roa Andry Rajoelina sy Ravalomanana Mark indroa miantaona tany Seychelles. Tsy tokony raisina olana Ravalomanana sy Andry Rajoelina fotsiny raharaha fa tokony raisina olana firenena hoy izy ireo. Ary tseken'izy ireo ihany koa ny fepetra izay ataony ankolafy Ravalomanana fa tsy tokony hisy fifidianana raha tsy tonga eto Madagasikara ny filoha teo aloha araka ny tatitra voaray taoriana ny feona tamin'ny parlementany SADC izay mamita iraka eto amintsika amin'izao fotoana izao.